Araky ny nambarako tena pendoana dia manana vahinin'ny fandarana Ma-HERY amin'ity ariva ity satria izany Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny Federasiona malagasin'ny taranja Baolina lavalava miarabanao ny fandarana Ma-HERY misaotra ihany koa nanaiky ny fanasan'ny Ma-HERY tamin'ity ariva ity. Miarabanao no miaraba ny teknisianina rehetrarehetra manao izao fandarana izao ary miaraba antsika rehetra koa any tokantrano any izay manaraka ny fandarana Ma-HERY. Ya, resaka taranja Baolina lavalava amin'ny ankapobeny tsika maromaro ny resaka amin'ity ariva ity satria hiatrika ny fandaram-potoana ny Federasiona amin'izao fotoana izao izay mbola azo lazaina ny fandaram-potoana 2024 izy ity hiditra eo amin'ny fedina ny tompondakan'ny top 8 isika manomboka amin'ny farany herinandro. Inona aloha ny azo resana raha mahakasika io faninanana io Andriamatoa filoha? Araky ny efa voalaza teo moa dia mbola vo androany mihitsy zany ny vita ny intersection an'ny ligna Nalamanga zany taona 2024 ary amin'ny lahady ho avy zao amin'ny herin'ny androany zany no anomboka ny champion de Madagascar top 8. Ny zavatra azo lazaina moa dia mazava ho azy moa fa ny ekipa valo sangany eto amin'ny firenena zany no manao ny top 8 taona 2024 ka ny lalao amin'ny alady zao zany dia tonga dia lalao ionandreo ekipa samy ngeza zany mariako zany dia tsisy ekipa maivana mihitsy zany tsisy azo amavainina mihitsy reo club mandray anjara amin'ity top 8 ity. Mizara vondrona anankiroa zany vondrona A sy vondrona B efatra aby dia zay roa voalohany ao amin'ny vondrona A sy ao amin'ny vondrona B no manao ny lalao manasadalana dia vita ny lalao manasadalana dia mandeha ny lalao famaranana dia vita moa zay champion de Madagascar top 8 zay dia mandeha ny coupe du président ohatran'ny coupe rehetrarehetra eran-tany zany fa ny antsika hatramin'izay hatramin'azaontsika fahaleovan-tena zany no nanaovan'ny Federasiona ny fandimby teo ny coupe du président zay miankina foana amin'ny président république ny fanaovana azy. Aiza kosa ny voalazanao teo ny hoe fidinan'ny amboaran'ny filoha ny tompondakan'ny top 8 aiza ny faninanana eo anivon'ny ROI satria anisan'ny tafiditra ao anatin'izay ny fandaharam-potoana antsika isa taona amin'ity taranja ity. Marina tokoa zany fa na ny champion de Madagascar zay lalaovan'ny ekipa avy any amin'ny faritra azy dia eo anelan'elan'izay resaka gold top 8 zay zany sy ny coupe du président eny antsefatsefany eny zany no mandeha ny champion de Madagascar elite 2 ny champion de Madagascar deuxième division champion de Madagascar junior ary koa ny lalao zay karakarain'ny ROI zany zay ionan'ny tsika amin'ireo nosy ravavy rehetra eto amin'ny ranomasimbe indiana zany ny amikasika an'io dia ny 10 sy ny 13 mars izao no atao reo lalao reo zany fa ny mampiavaka azy fotsiny amin'ity 10-13 mars ity zany dia isy lalao ionan'ny équipe nationale zany Maki de Madagascar sy ny équipe nationale ny La Réunion ny alady 13 mars no amaranana izany ary ny 10 sy ny 13 ihany koa dia misy ny rugby 7 zay ionan'ny Nosy Maurice, La Réunion, Seychelles, Mayotte, Comoro ary Madagascar. U18 io dia U16. Iza moa zany no misolo-tenantsika ao anatin'ity faninanana eo anivon'ny ROI ity Andriamatoa filoha? Mazava ho azy moa fa tsy maintsy fenona moa ren'le match rugby 7 reny zany farafaratsiny enina ny ekipa manao anatin'le izy zany dia tsika Madagascar zany mameno azy
ho enina foana zany hoe tsika alony a misy équipe nationale 1 2 3 zany farafakeliny ny tsika zany zay anisan'ny tombondano atsika zany ahafahantsika manao mahita hoe équipe de réserve zany ho an'ny équipe nationale zay zany mba tombony ho atsika ampikarakara le lalao zany itiratsika lalindalina zay fifandraisana sy eo am'sehatra iraisam-pireneny zay mahakasika amin'ny faninany mety Madagasikara fa ohatrany somary lasa ihany zay ndre matofilohany amin'ny hoe mahalava loatra ny fandaharan-dalao ny fandaharam-potoana satria raha mijeritsika zao fandalao 5 zany resantsika zany lay fahamaron'ny club eto Madagasikara zay be loatra ve miteraka an'izay fahataran'ny fotoana zay ka raha iresaka momba an'izay club zay tsika moa zany zao miezaka manaraka ny rafitra any amin'ny raisam-pirenena ny eto amintsika nefa ohatrany somary mifanohatra any amin'ny rafitra raisam-pirenena ny misy ohatrany ny ahoana zany ny tena tokony hoe ho firafitra ny club anankiray raha hazavaina tsotsotra marina tokoa zany somary taritsika moa teo moa misy zany ny lay resaka climat toetrandro tamin'ny taona 2014 iny zay nahatara ny saison 2015 vao nanomboka teo koa ny arak'izay nolazainao zay hoe maro loatra zany indrindra fa eto Analamanga lay ekipa avako tsara ekipa eto Analamanga satria raha ekipa zany zao misy 500 ekipa eto Analamanga zay ny ao anaty base de données zay fa raha ny tena izy zany ireo ekipa reo rehefa tena vadika am'le rafitra tena le hoe club ny atao hoe club zany dia firafitra na ekipa misy hoe ekipa titulaire équipe réserve, équipe relève, équipe pépinière. Zay zany tena firafitra natao hoe club anankiray raha azavaitsika amin'ny teny gasy tsotsotra zany angalaitsika ohatra anankiray zany dia maka ekipa sangany izare ohatra FTM ohatra satria FTM manana an'izany amin'izao fotoana zao ny FTM manjaka ray zany dia manana élite 1 izy iny zany ekipa iny natao hoe ekipa titulaire manana élite 2 izy ireny no atao hoe ekipa titulaire dia ny 2e division no ekipa réserve sy ny 3e division dia ny relève junior dia ny équipe école zany école de rugby zany ny cadet sy minime ny manjakaray zany zao no azotsika tena hoe angalatsika tahaka mihitsy zany zay zany no atao hoe club zany zay club rehetra eto Antananarivo zany tokony zay misy fa tsy hoe équipe anankiray équipe 2e division de équipe 3e division ary nandrasana mihitsy zany le satria tsy maintsy izy moa zany tsy maintsy manavo conformité zany ny club anankiray zany de niandrasana hoe tapitra mihitsy zany ny mandat zany de misy miainga avany amin'ny fileovana zany ilay élection zany hoe sady manavao an'izay resaka hoe club sy équipe zay zany hoe tsisy tsony zany équipe mandeha mitokana hoe équipe 2e division anankiray na équipe 3e division anankiray fa reo le équipe 2e division na 3e division reo zany dia tsy maintsy miditra ao anatin'ny club anankiray zay fa manana équipe titulaire zany ndre matofilo taterahana amin'ity taom-pilalaovana 2024 ty ve zany zay zay sosikevitra zay satria nisy ihany koa ny fiaonana teo amin'ny zareo avy any filany nandritra ny fandalovana Andriamatoa zany Lekbartesy tetony hoe tokony hisy fanovana ny firafitry ny faninanana eto Madagasikara satria tsy de tena manana faninanana goavana loatra ny Federasiona raha miohatra amin'ny faninanana ny ligina Analamanga ohatra ka miainga amin'izay mihitsy le izy miova le équipe be da be io zany lasa club raha ohatra ka hoe 500 mety
ataontsika hoe club mety ho 100 mahery fotsiny no club ivoaka eo zany dia vita zay fanamboarana zay le structuration avy any amin'ny club zay dia mazava ho azy moa fa mandeha koa zany ny fifidianany section dia mandeha ny fifidianany ligue dia mandeha ny fifidianany fédération zany hoe io fanamboarana zay efa nitenenina Andriamatoa Jean-Luc Barthez tamin'ny herintaona io zany dia tsy afaka atao mihitsy raha tsy miaraka daholo ny les structuration zany miaraka amin'ny fifidianana zany eo anivon'ny ratsamangaiky ny Federasiona malagasy ny rugby ka io resaka restructuration eo anivon'ny club io zany maharitry elaela io satria misy fandaminana be da be zany tsy maintsy atao noho izay le hoe misy 500 équipe zay ohatra eto Analamanga dia mena 2 volana mihitsy zany anamboaran'ireo équipe reo ny tonga au club le équipe zany dia manana conformité vaovao zany ny club anankiray ohatran'izay zany raha ohatra zany zao maka ohatra carte ihany ndraiky koa zao ndraisiko ohatra hoe akoron-drano satria itsika eto akoron-drano zany akoron-drano zany manana ny équipe titulaire na élite 2 anankiray dia misy équipe 2e division anankiray zany équipe de réserve sy 3e division afaka s'intégrer ao anatin'ilay élite 2 anankiray eto akoron-drano dia tsy maintsy manana junior koa zany io club io tsy maintsy manana cadet fa le resaka le cadet sy le junior zany iny tsy maintsy mandeha mendalany fa satria tsy tonga de obligatoire zany fa arakaraka ny zava-misy io no anamboarana azy hoe ity club ity zany dia efa afaka mijoro ty satria misy équipe titulaire sy équipe de réserve efa niresaka an'izay ihany ianao mahakasika misy fandraisany amin'ny fifidianana moa zay satria fotoanany fifidianana zany ho an'ny Federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava ho an'ireo ratsamangaiky rehetra amin'ity taona ity efa misy daty azo roso ve ambara amin'ny rehetra hoe zao ohatrohatr'izao ny fotoana sa niza no mametra an'izay fotoana zay tena marina tokoa zany efa azo aroso ihany ilay fotoana satria ny club zany dia ny fanamboarana zay tsy maintsy atao amin'ny volana mars ray manontolo sy mois d'avril ray manontolo zay dia vitany ny club dia mandeha volana mai zany ny section dia vitany section dia mandeha ny ligue ary tsy maintsy farana tsy maintsy any amin'ny volana juin zany tsy maintsy vita daholo ny élection rehetrarehetra kanefa ny zavatra tiako marihana kely fotsiny mois de juin zany dia miprépare ny CAN zay atao eto amintsika ny Federasiona zany ka dia tsy maintsy aorian'ny CAN no atao izy akoatran'ny resaka CAN moa zany mbola eo koa ny éliminatoire en Jeux olympiques zany hoe mbola somary misy zavatra tena zava-dehibe tsy maintsy fitaina amin'io an'io dia vita eo koa vita amin'ny mois de juin io raha ny tena izy ny coupe du président zany dia miroso fa mamarana azy zany sady mamarana ny tompilalaovana no mamarana ny saison 2015 zany reo match international sy ny coupe du président reo dia miroso amin'ny élection tsika dia mois de juillet zany efa pitatana vaovao ny eo anivon'ny Federasiona malagasy rehetrarehetra sy ratsamangaiky ao aminy ohatrany somary manaitra ihany le izy fanontaniana apetraky ny olona moa zany ampitaiko ihany hoe tsy manitatra fotoam-piasana ve zany Andriamatoa Marcel Rakotomalala sy ny ekipany sa hoe ahoana no mahatonga an'izay hoe tsy efa tokony rosoana aty aloha ve ny fifidianana vao miditra amin'izany rehetra zany tsika voalohany aloha dia ny tiako marihana dia raha tsy mahavita saison tsy afangaro mihitsy zany ihany saison zany tompilalaovana tsy Rakotomalala Marcel sy ny ekipany akory nahatonga ny saison 2015 ho taraiky fa ny tsy fahavitany ny saison 2014 noho ny toetrandro sy ny zava-misy tamin'ny fotoanandro teto amin'ny firenena zany dia niembitra tanteraka ny saison 2014 dia raha tsy vita ny saison 2014 tsy afaka manomboka ny saison 2015 akoatran'izay tiako marihana fa ho an'ny eto Analamanga zany tsy manana fa tsy nikanja ny makia
no ampiasain'ny section, ampiasain'ny ligue, ampiasain'ny fédération. Zay zany a tena anisany karaha ohatra ka tsy afaka mampiasa io eo kalamanjany io zany karaha cyclone rano be ny kanja tsy afaka potika ny kanja raha ohatra ka ilalaovana ny mpilalao koa tsy ho azotsika mpanaovana amin'ireny andro ratsy cyclone nisy teto tamin'ny taona 2014 reny a dia noho izay a no natara ny tompilalaovana 2014 tsy maintsy mahavita tsy section na ligue na fédération tsy mahavita saison zany ka hoe afaka iroso amin'ny fifidianana ary ao anatin'ny sarta olympique koa rehefa tsy mbola vita ny activité an'ilay le fédération zany ao anatin'ny mandahany zany a dia mbola manana 3 à 6 mois izy a amin'ny tanany zany activité an'izany ary ohatra ny international zao ny international rugby board zay mitondra ny ordre rugby amin'izao fotoana zao a dia zay tokony natao tamin'ny mois de novembre ny fifidianana na fin octobre dia amin'ny volana mai ho avy zao a zay vao atao ny fifidianana satria misy zavatra tsy vita tao noho le tonga dia meko hoe inona moa le anisan'le zavatra tsy vita lay resaka éliminatoire amin'ny jeux olympiques zay samban'ny rugby amin'ity taona 2016 ty zany a no andray anjara amin'izany jeux olympiques zany ary zava-dehibe zany ho an'ny taranja anankiray indrindra fa taranja jeux collectif ty dia dia manamarika hoe itsika malagasy a anisany ny vehivavy zany anisany telo aty Afrika solontenany Afrika andeha hiatrika ny éliminatoire an'izany jeux olympiques zany zay ho atao any Dublin ary tokony fiera amin'izany tsika fa zay anisan'ny activité mbola tsy vitan'ny fédération koa amin'izao fotoana zao. Izay ihany koa ny ampitatsika amin'ny fifandraisana amin'ny raisam-pirenena satria vao avy any ivelany ianao nandao olo-manga moa ny rugby raha aty Afrika amin'ny ankapobeny satria nodimandry andriamatoa Jean-Luc Barthez zay anisan'ny hoe fanerasera akaiky ny nampanome aina sy nampandroso ny rugby teto Madagasikara. Ahoana zany zao ny zavatra misy mety hoe ho anjaran'ny Madagasikara iza ny olona mety afaka apetraka eo amin'izany toerana zany mety ho azon'ny Madagasikara io ve nitorana andriamatoa Jean-Luc Barthez ohatra zay tretretina ve zany? Ny tena marina moa zany amina eloko moa zany no na inonany fahalasana andriamatoa Barthez zay tena niasa tena nanao zay napiroborobo ny rugby taty Afrika ary tsy diso anjara tamin'izany tsika teto Madagasikara ary raha ohatra araka hoe asina teny manokana dia ohatrany hoe anisan'ny tena hoe niakatra kely nitodika kely taty amintsika izy ary miady ho antsika foana zany teo anivon'ny ordre rugby. Eto ampamaranina andriamatoa filoha inona no azo amin'tinana zay nresahantsika androany teto zay? Ny mikasika an'ilay resaka famboleka-hazo teo zany dia araka nolazaiko teo dia nisy akolo anankiray zany na volena natao fahatserovana ny andriamatoa Jean-Luc Barthez ary mariako etona moa zany fa ho atao isa-taona ny famboleka-hazo iny zany ary teo raha dia efa natratra 500 ireo tanketsa tonga namboly azo niaraka tamin'ny Federasiona malagasin'ny rugby tany Manjaka. Famaranantsika ny zao dinidiniky zao moa dia tiako mariana kely nikasika an'ilay resaka restructuration sy élection au niveau an'ny club teo zany kontra ny fanetanana sy fanazavana amin'ny resaka hainao manjery zany dia izy koa ny famorinan'ireo président fileovana rehetrarehetra eto Analamanga zany amin'ny fotoana mampety azy mety aorinan'ny fahitoboan'ny lalao top 8 io zany no anaovana azy dia ampahafantarina antsika denimelo zany akoatran'izay zany izy koa zany taratasy ho alefa any amin'ireo ratsamangaiky ny Federasiona malagasy ny rugby zany ahafahana mampafantatra ny fileovana tsirairay aby eo anivon'ireo ratsamangaiky ireo zany mikasika an'io restructuration io.
ia dia izay zany no resatresaka ny fanaovantsika tamin'andre mato Marcel Rakotomalala filohan'ny Federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava sorana betsaka no tondra izay fanazavana izay teto amin'ny fandarana mahery tamin'ny ity ariva ity.